malalo satria zao fotoana mamizao ianaranay antongotsao izahay izay mpianatrao koa mitenenare Jeso malalo izahay iaino tsaranao ka ilo teny avy aminao itoetra betsaka ao am-ponay ao koa mitenenare Jeso malalo izahay iaino tsaranao ka ilo teny avy aminao itoetra betsaka ao am-ponay ao ilo teny avy aminao itoetra betsaka ao am-ponay ao. Faly miarahaba antsika tsirairay avy indray tatra ity alasinainy fa folo ny volana aprily ity indray ary manona fahasoavan'ny tompo amintsika izay manaraka tsy tapaka izao lesona izao indray lesona ny tanora. Mialohan'ny dirantsika amin'ny lesona anio dia iray vavakantsika. Tompoandriamanitra mbola fifaliana ho anay tsany miaraka aminao anio satria tombontsoa lehibe izany. Misaotra anao izay miazona ny ainay ary koa manome lesona na isanandro koa dia mety aiza ianao mila ny fahatsinay sy ny elokay ary mety aiza ianao hamoha ny fomam-panahinay andray izany ankehitriny. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny lesona antsika androany dia manao hoe fihetsehana manerana izao tontolo izao. Fihetsehana manerana izao tontolo izao. Araka ny hafatra maika ho an'ny andro farany avy tamin'ilay anjely voalohany ny filazantsara mandrakizay dia tokony hotoriana ny firenena rehetra, ny fokom-pirenena sy ny samy hafa fitena ary ny olombelona rehetra. Tsy misy zavatra mampahery kokoa, mahafa-po kokoa ary mahasambatra kokoa noho ny hoe manana anjara ao anatin'ny fihetsehan'ny lanitra, manaraka ny fitonan'Andriamanitra mba hanatanteraka asa lehibe lavitra, novelatra lavitra izay tsy mety ho vitan'ny olombelona samy irery na oviana na oviana. Ny eraka nomen'Andriamanitra voalaza ao amin'ny Apokalipsy 7:20 no lehibe indrindra amin'izany asa nankinina tamin'ny fiangonana izany. Antsoavo ho antsika izany mba hanokana antsika ny fiainantsika ihany koa ho amin'ilay asan'ny lanitra lehibe indrindra dia ny hanambara ny fitiavan'Andriamanitra sy tsakatsy ny saina mialoha indrindra ny fiverenan'i Jesosy. Vokatry ny famakafakana sy ny fandrinihana lalina amin'ny Baiboly dia nitombo ny vatan'ity fahatakaran'ireo Adventista voalohany hevitra ireo afatsy ireo. Sapan'izy ireo fa nanana hafatra voatokana ho an'izao taranak'izao Andriamanitra, hafatra maika momba ny andro farany izay tokony hotoriana ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samy hafa fitena ary ny olona rehetra mba hampiomanana an'izao tontolo izao ny ho amin'ny fiverenan'i Jesosy Kristy. Ny hafatry ny anjely telo no nandrisika ny iraka Adventista tany am-piandohana. Ohatra hoe tamin'ny taona 1874 no nandefasan'ny foibe maneran-tany ny misionerantsika voalohany tany Eropa. Lehilahy mahay indrindra eto anivontsika no niantsoany Madame White and John Andrews. Nahay teny pirenena 7 farafahakeliny ny Andrews ary nahitsenjery ny testameta vaovao mihitsy izy dia nahalala tsara ny ankamaroan'ny boky ny testameta taloha. Nahoana ary no mandefa olona toy izany any amin'ny toerana izay tsy misy afa-tsy mpino vy sy monja ary nahoana ny vonona andeha ihany koa io lehilahy io. Nefa taona vitsy talohany io no nahafatesany vadiny. Nahoana ary izy mivonona handao ny fianakaviany sy ireo namany tany Amerika mba ho any amin'ny firenena izay tsy fantatra, miaraka amin'ny zanany anankiroa, mahafoy ny zavatra rehetra noho ny amin'ny Kristy. Tokana ihany ny anton'izany. Ninony fa ho avy tsy ho ela Jesosy ary tsy maintsy ampitaina manerana an'izao tontolo izao ny afatry ny fahamarinan'ny andro farany. Teo amin'ny tantarantsika olombelona manko dia nandeha hatrany amin'ny farany tany ireo olona namiratra sy nanam-pahaizana indrindra teo anivontsika mba hitory ny afatr'Andriamanitra ho an'ny andro farany. Nisy tamin'izy ireo no mpiasa teo anivon'ny fiangonana, fa ny ankamaroany kosa
tsy mba izany laika izay niny fiavian' Jesosy tsy ho ela izy ireo. Mandroso hatrany amin'ny farany tany ny fitorenan'ny filazantsara mandrakizay. Miditra amin'ireo faritra mitokana indrindra eto tany, manatratra an'ireo olona samy hafa fiteny sy kolontsaina ary farany dia hisy atsaikany eo amin'izao tontolo izao izany. Mahavariana tokoa ny mahafantatra fa ny hafatra ny antsika hatreto dia efa nahatratra firenena 210 mahery amin'ireo 235 manerana an'izao tontolo izao izay kely firenena mikambana. Raha vezina ny lesona antsika anio dia hitantsika tokoa fa tsy vao androany no naneraka Kristy iny amin'ny fampitana ny hafatra manerana an'izao tontolo izao dia ny filazantsara mandrakizay. Hatrany am-piandohana dia nanomboka tamin'ireo apôstôly dia nanao niaintsy ho zavatra ny apôstôly nanaparitaka an'izany sy nihevitra akory ny amin'ireo fianakaviany. Tahaka izany ihany koa nandefasana ihany koa teo anivon'ireo lazaina hoe pionier ny fiangonantsika tahaka ny Andrews izay navita nandao mihitsy an'ireo namany sy havany tany Amerika andeha hitory ny filazantsara amin'ny olona fitsi-monja lavitra ny misy azy. N'inona no manisika azy toy izany dia izay ilay fitiavana Kristy sy fanantenana azy tokoa, ahafatany fa tsy ny fikirany tsy nataony ho zavatra nofikirana ny an'izao tontolo izao fa zavatra tena inony sy antenainy zava-dehibe tokoa ny manao ny hiraka izay nampanaovin'i Kristy azy. Ianao ihany koa, izaho ihany koa dia manana anjarany amin'izany, na eo amin'ny tontolo manodidina antsika na alavitra ny toerantsika dia aoka hanana fo tena tia manompo ary manana toe-tsaina lanitra tokoa, hamita ny hafatra dia nitory ny filazantsara isika. Mety ho heverinao fa kely no zava-bitanao kanefa tena zava-dehibe amin'ny lanitra tokoa izany fanoloran-tena ataonao izany. Dia mangatahaka ny fanahy masina isika mba hanaitaitatsika manjakariva tsy ho variana ny amin'ny kalendria an'izao tontolo izao fa hatsapa manjakariva fa ho avy tsy ho ela ny mirahony lanitra Kristy ka mila mivonona na izao ny aminao ny amin'izany. Vavaka isika, saotranao izay iray eo ny amin'izany lesona nomenao anay anio izany. Ampio izahay mba hivonona manjakariva ary meo ny toe-tsaina voninky ady ary koa andeha hampita ny hafatrao eny amin'ny toerana izay anerahanao. Ampio ihany koa izahay ho tanana mitsotra hanampy ireo namana rehetra mbola tafalatsaka ao anatin'ny fahotana be. Dia iray ho ampio izahay tsy ho voamaika ho manitsoka azy ireo sy manome tsiny izy ireo amin'ireo izay fahazaran-dratsy mety misy azy. Fa aoka anie ny fahamasinanao sy ny fanahinao masina hanampy anay manjakariva ny amin'izany. Anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.